Generaly Lilson hopitehina amin'ny fomba rehetra natonga izy nilaza an'izany fanapotehana amin'ny fomba rehetra izany moa noho ny tsy fandriampahalemana na tambanjotra dahalo ao amin'ny fakitra zay andidiny. Mialohany hidirantsika amizay aloha dia toy ny mahazatra foana ary tsy miova azadino ny mi-abonner ny chaîne ary manao j'aime ny vidéo indrindra mametraka ny commentaire satria any isika no mifanakalo hevitra. Raha olona lehibe tany amin'ny fakitra Sofia dia tsy misy tsy mahafantatra an'izany Gerson izany, anisany dahalo raindahy izay tena malaza. Efa nisy fotoana moa dia nandeha ny vaovao fa hoe niakatra tany Antananarivo izy kinanjo nefa nisy nahita izy nivoaka indray. Ankehitriny dia mietsika indray ity raha Gerson ity. Mazava ho azy rehefa miresaka izany fakitra Sofia izany dia tsy afa manadino ny General Lilson satria izy raha teo moa dia gouverneuran'ny fakitra Sofia. Nanome hafatra moa izy manoloana ny toetra raha malaza ary toy izao ny hafatra izay nomeny General Lilson. Hopitehina amin'ny fomba rehetra ny tambanjotran-dahalo ao Betomendry hoy General Lilson. Raha araka ny vaovao malaza sy vaovao niparitaka moa dia tamin'ny faramparany herinandro iny dia voasambotry zandaro avy ao amin'ny vondro tombo-pakitra Antsuhihy indray Ingia Gerson. Betsaka araka izany ny olona naneho hevitra momba an'izany Gerson izany, indrindra ny mikasika ny fivoahany tao am-ponja avy tany Antananarivo. Matetika manko rehefa misy zavatra toy ireto dia izany foana mahatonga ny olona any mieritreritra hoe aza miady amin'ny olona ngeza ary ireny olona manao asa ratsy ireny dia tsy maintsy misy ambadika avokoa hoy ireo olona izay maneho hevitra any amin'ny fakitra any. Tsy vitsy ary tena ankamaroan'olona rehetra manao an'izany rehefa hiady amin'ny olona toy ireny dia tsy voagadra ary tsy afaka hanao inona fa aleo mangina foana. Nohon' izay zava-misy izay satria i General Lilson dia ray aman-dreny ny vahoaka any amin'ny fakitra Sofia tsy ekeny hiaina ao anatin'ny tebiteby ny vahoaka izay andidiny, indrindra ny vahoaka zanany, ny vahoaka ray aman-dreny izay fiheziny ka izany indrindra no nampandray andraikitra any General Lilson na gouverneuran'ny fakitra Sofia. Araka izany dia nandeha ny teny hoe tsy ekena ampiakarina any amin'ny ambaratonga ambony itsony fa aleo vitaina eto Antsuhihy daholo ny momba azy satria ny vahoakan'ny Sofia no mijaly sy nitondra faisana noho ny ataony. Ka fotoana izao ny hanapotehana tanteraka sy hanapotehana amin'ny fomba rehetra io tambanjotran-dahalo ao Betomendry io. Nohon' izany dia asuivre hoy General Lilson René de Roland na gouverneuran'ny fakitra Sofia. Izany no tena anisany atiavany vahoakan'ny Sofia izany General Lilson izany satria anisany tena miahy vahoaka ary tsy mamela ny vahoaka hiaina ao anatin'ny tebiteby sy hiaina ao anatin'ny tahotra. Tena mahatsapa tena fa misy ray aman-dreny tokoa ny fakitra Sofia manana an'izany General Lilson izany ary tena mahatsapa tena fa misy piahy indrindra heram-po heran-tsaina no ankasitrahany ny vahoakany Antsuhihy izany gouverneuran'ny fakitra Sofia izany. Maromaroa toa azy ary indrindra ho ela velona ny ray aman-dreny izay miahy ny vahoaka, ho ela velona ny ray aman-dreny izay tia amin'ny fo madio izany vahoaka ny fakitra Sofia izany. Raha araka ny zavatra miparitaka ity moa dia mazava ho azy fa tsy handefitra i General Lilson amin'ireo tambanjotran-dahalo ary na iza ny ao ambadikan'io dia tsy maintsy hipotehina amin'ny fomba rehetra. Izany angamba no natonga izy niteny hoe tsy ekena ampiakarina any amin'ny ambaratonga ambony itsony fa aleo vitaina eto Antsuhihy daholo ny momba azy rehetra. Izany dia midika fa tsy hivavaka ary tsy hamindra fo amin'izay olona mampahory ny vahoaka, indrindra izay olona izay mampitentaina ny vahoaka ao amin'ny fakitra izay iandidiny gouverneuran'ny fakitra Sofia. Hanao tamberina kely isika sy tsetsatsiahatra ny mikasika an'ity Gerson ity. I Gerson ity raha tsy ahivina dia efa ny fampitadiavana nandritra ny fotoana lavalava ary efa voasambotra sy nakarina tany Antananarivo izy ary nahiditra amponja raha tsy diso aho. Saingy mbola hita ny vezivezy sy nanohy ny asa ratsy ny tany amin'ny distrikny Antsuhihy izy ka izao voasambotra izao indray. Asa raha mbola ho tafavoaka ihany fa arahantsika eo ny mety ho tohy ny tantara ity. Rehefa nivoaka moa ity raha ity rehefa nalaza indray ny mikasika ny Gerson dia maro arak'izany ny fanehoan-kevitran'olona izay tena nahatalanjona sy fanehoan-kevitran'olona izay tena nahagaga ka nanitikitika ny sainy maro hoe inona mahatonga ianareo mihevitra ny zavatra toy izany.
Ndeha ary ho jerentsika ny fanehoan-kevitra vitsivitsy zay natan'olona raha vantany vao nahita ity trangan-javatra ity. Ohatra fotsiny ity misy olona anankiray nilaza izy ary niteny amin'ny fohy izy ny hoe filma efa nandeha io ary ianareo mampanantena tohiny io tsy sahy hamoaka vaovao akory ianareo rehefa mivoaka ny fonja izy. Voalaza fa tany Antananarivo izy nogadraina nefa nafaka ihany tsy hita ianareo journaliste mba namoaka ny vaovao mikasika an'izany. Zao rehefa tratra izy dia andrasana indray ny tohiny. Joya, izany ny fanehoan-kevitra ity olona ity. Ny tiantenenina dia rehefa voasambotra i Gerson dia melaka ery ny journaliste hamoaka vaovao fa rehefa tafavoaka izy dia tsy sahin'izy ireo ny mamoaka ny vaovao. Ino moa ny fanehoan-keviny ary ino ny zavatra hitany koa dia ny olona rehetra tsy voatery hitovy fomba fijery fa ny zavatra misy marina dia tsy azo afenina ary ny marina dia tsy mba maty na misy manosim-potakaza. Haraka izay efa nolazaiko teo dia be dia be ny olona naneho ny fanehoan-kevitra tamin'ity Gerson ity satria izy ity dia anisan'ny dahalo izay tena nalaza tany amin'ny faritra Sofia. Ity zao misy olona anankiray milaza hoe azafady gouvernoura fa mba omeo besaboha hitsara azy tonga de vita malo satria omena ny fonja izy dia lazain'izy ireo fa nilefa indray. Izany besaboha izany dia anisan'ny olona nampandra ny fahalemana tany amin'ny faritra Sofia ary nampandra ny fahalemana tamin'ny faritra rehetra. Tsy nisy tokoa ny daalo tamin'izany fotoana izany ary tsy nisy ny mpangalatra fa saingy kosa naravana iny andiam-pokon'olona izay nampandry ny tany iny satria noheverina fa misy iny tsy fanarahan-dalàna ary tsy mifagnaraka amin'ny zony maha-olombelona na hoe droit de l'homme. Eto moa ity olona ity dia niangavy any gouverneur mba omenany besaboha hitsara ilay olona amizay tsy hisy tsony ny tohiny ho izy. Fangatahana fotsiny zany fa tsy voatery ho hoken'olona ary tsy voatery ho arahin'olona fa ny zavatra mety sy ny zavatra tokony hatao dia ataoko angamba fa fantatra ity ray aman-dreny ny gouverneur ny faritra Sofia na hoe General Lelson ity. Eto koa dia misy olona anankiray izay tena mahatalanjona milaza izy manao hoe zany hoe aty Antananarivo zany ireo olona mpiaro ireo dahalo reny no mipetraka. Zavatra mazava be ane zany ho ity olona ity raha naneho ny heviny nanoloana anio raha Gerson izay malaza ao amin'ny tambanjotran-tserasera io. Tonga de tifiro izay tratra fa azalefa any amin'izay namototra azy intsony hoy izy ireo. Ohatrohatran'ireny moa ny fanehoan-kevitra n'olona raha vantany vao niparitaka io mikasika any Gerson sy ny General Lelson izay nanao fanambarana io ary tsy hary ho voatantara eto daholo raha ny fanehoan-kevitra n'olona rehetrarehetra ary atako angamba raha ny fanehoan-kevitra n'olona rehetrarehetra no ho lazaina eto dia halina foana andro ary ho tonga indray ny maraina dia tsy ho voatantara daholo fa nizahana ny fitipitiana ny zava-misy koa dia ankasitrahana ianareo rehetra navita ny hainy ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo foana ny hanaraka ny video manaraka zay fa hametrabeloma izahay ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny manaraka indray.